Coucou daholo, mamerina fiarabana indray a. Verina kely indray ahako. Inona mampiverina anahy eto hoy isinareo? Taitra be mihitsy ahako satria variana tamin'ny maraina tsy nahita vaovao loatra fa eto aho vao mijery. Hay izy ity zany any Ankatso any amin'izao tsika miteny zao grève be manadala mihitsy. Tsy haiko izay na efa tapitra na tsy fa andraso jerevantsika kely. Vetivetika. Reto a. Fa maninona zany hitako reto zavatra reto. Grève be mihitsy ny any Ankatso amin'izao. Eny tamin'ny maraina moa zany satria efa hariva zao, efa 17h eo angamba zao any zao. De inona zavatra takin'ireo mpianatra ireo hoy isinareo? Tsy ekena ny année blanche 2021-2022. Tsy ekena satria tamin'ny herintaona efa année blanche. De tsy ekena koa ny famotehana ny fampianarana. De mitaky koa zareo hoe tapaka ny jiro sy rano any aminazy. De inona hoy isinareo ny ataon'ny fanjakana ho setrin'izay? Lacrymogène, andefasana mpitandro filaminana le mpianatra. Fa inona zany ny problème? Fa maninona raha mandefa olona ifampiraraha aminazy? Sa le olona alefany zany tonga de mety ho vonon'ny mpianatra ve? Ie, hitako io eny Polytech de eny Ankatso. De sady tsy nahazo bourse hoy zareo no mitaky hoe mba tsy asiana année blanche. Zavatra tena hoe légitime be nge zany zavatra angatahan'zareo zany. Eo amin'ny resaka bourse io aloha. Déjà aloha ny vahoaka rehetrarehetra zany efa tsisy hohanina, tsisy horaisina, tsisy asa le mpianatra, tsisy bourse. Inona ny tsy hanomezany CNAPS? Manina tsy ny CNAPS manome volany le mpianatra anaovana bourse rehefa tsy manana. Fa maninona no lanilaniana fotsiny any amin'ny commune sy any amin'ny association any volan'ny CNAPS. Nefa zao ireo mpianatra ireo tsisy vola raisina, tsisy bourse raisina. Raha mba mbola nalefa tany le izy mety mbola mba neken'le ray aman-dreny any hoe ay momba namena zanak'zareo mianatra kosa le izy. Fa zao zany de hoe darofanareo lacrymogène fotsiny le mpianatra. De io foana zany solution anareo isaka misy olona amin'ny grève. Nidina ny kianjan'ny demokrasia. Nefa ny olona tsangany Andry Rajoelina tamin'izany. Mba hoe ahafahan'ny olona miteny zavatra. De hoe kianja ataontsika hitokana ny kianjan'ny demokrasia. Wee! Révolution orange. Zao tsy mahazo atao no mitokana eny fa hoe anaovana jardin botanique io. Hidina ny eo amin'ny 13 mai nasiana n'io fefy be io. Nasiana n'io jet d'eau io. Tsy afaka andehanana tsony koa eny. Zay toerana rehetrarehetra aletsy izy. De zao zany ny mpianatra amin'ny grève eny Vodivorina sy eny Ankatso sy any amin'ny province rehetrarehetra any. De darofana lacrymogène. Zay ngely mahatonga ana miteny raha reo koa rehefa tenenina foana ka eny de tandremana sao darofan'ny olona eo. Nanatrika grève tenareo miaraka Samuelson. De ahoana fandehany?
mba nisy olona veteny mba tonga ny fampirahara taminareo nijery hoe inona raha solution zao de zao. Zareo nefa tsy mila mianatra manao vidy diplôma fotsiny de mahazo postana ministra, zara fa mianatra mandainga ao anaty CV. Io le ministre ny environnement io tompoko tamin'ny 2016 izy no nanao 2017 2016 2017 izy no nanao master 2 de lazainy fa teo izy de fa niasa tany amin'ny environnement ony ministère ny environnement taty à France. So de le stage natao de lazaina fa expérience professionnelle. Eny marina fa expérience professionnelle stage fa raha stage kosa veny andehanao ataonao expérience na ministre tena mba ataovy sérieux ty fiainany ty. Zao ny mpianatra eny akatsy mba te hianatra tsy akenareo mianatra mitaky izy hoe mba aza atao année blanche de mba omeo bourse anay de tsy avelanareo fa tonga de pan lacrymogène. Nareo mpianatra reo arany amin'izany boda ny lohany de rehefa aveo nareo tezeran'ireo olo reo de aveo gaga hoe fa naninona. De za zany de miteny so de sambisambotra mpianatra eo ndraiky io de hoe sambotra mpianatra nandoro pneu ka zay mba hita fa mety mba hiatirenany attention rehefa misy grève de tsy maintsy mandoro pneu izy fa rehefa tsy nisy olona naratra teo amin'le pneu de avelao fotsiny amin'izao. Tsy nisy nandroba teo ny tsy natoraka tany aminareo le pneu de avelao fotsiny amin'izao. So de sambisambotra mpianatra eo indray verina kely volatiana. Za zay de miteny tandremy so de tsika aloha de tsy anaiky raha vao misambisambotra mpianatra eo de tsika koa tsy anaiky raha tsy ry zareo samborina satria le mpianatra mitaky fotsiny hoe zay te hianatra zay mila bourse zay tsy nahazo bourse de raha ohatra rehefa aveo raisiko raha ohatra ka sambisambory zareo reo mpianatra eo de za miantso anareo vahoaka malagasy sambory koa zareo satria reo ny tena mihinam-bola antsika reo mahatonga antsika tsy mianatra mahatonga antsika tsy mahazo bourse. Aza manay koa sambisamborina eo zanakareo. Zay fotsiny tiako tenenina zao fa de miandry ny toy antsika de reo tsara zay andraindreo mpianatra aza manaiky fa zanakareo ne afaka mianatra any amin'ny université privé afaka mianatra any andafy fa zana-bahoaka ne tsy afaka manao an'izany de soso zana-bahoaka mba mitaky ny zoany mba hianatra ve de ho gadragadrainareo. Zay ny teneniko zay fa de efa mitena zay io ministra iady amin'ny kolokolo io so de hoe andeha ho gadraina ndraiky koa mpianatra mitaky bourse. Tsy manaiky tsika zaza de efa miteny tsy manaiky tsika raha ohatra ka misy mpianatra ho samborina de ho gadragadraina eo omeo fotsiny bourse an'olona. Hainareo mamorona vola rehefa hividy izy park nareo. Azo taovy mianatra fotsiny le mpianatra de amin'izao koa efa eto ana resaka fampianarana ihany tsy misy vola tsisy budget anaovana CEP sy BPC. Tena mba ataovy sérieux. Aza sinan'ireny réaction tesitra sy malahelo reny ny réaction antsika reto fa manjary signalevan'ny olona ataovy pousse na kara fotsiny na solidaire fa tsy maninona fa satria zao raha vao atao andreny de eritreretin'le Facebook tsy malala teny gasy hoe zavatra ratsy ny resahako na zavatra mampalahelo na zavatra ratsy alors que ny zavatra teneniko eto de tsy ekena koa zany hoe EPP CPE BPC tsy isy budget zany fa ho potehanareo manomboka hatrany amin'ny EPP zany ty zavatra ty. Nareo double doctorat ny ministre ny éducation nationale de enao ve de tsy mba manome ohatra hoe enao double doctorat de nefa ny zana-bahoaka tsy avelanao akory na CEP raha tsisy. Maninona koa enao tsy mamorona ina maministra anao raha fa tsy amorona vola enao. Tsy hainao mitady vola any amin'ny UNESCO any amin'ny Banque mondiale any amin'ireny organisme rehetrarehetra mifinanse ny fampianarana ireny. Rehefa tsy hainao no mitady an'izany de midémissionna koa enao fa tsy hainao le asanao. Ahoana moa zany no
ahoana anao velanao fotsiny tsisy budget eo zany de demerta zany ny mpampianatra andehanao BPC anao CEP de mitady any amin'ny école privée any mitady rame de papier mitady encre mitady zao fanganjaran zareo reto mitady an'izany ny hanina hoanina rehefa tsy hitan'izay atao de izy zareo koa fa mbola hitady an'izany de aveo de raha igrevy koa reo mpampianatra frama sy reo mpampianatra amin'ny éducation nationale reo de lacrymogène sy hémorragique no andeha ataonareo ho setran'izay de ho sambisamborina koa reo olo reo maniraka ny olona andeha hividy diplôma sy andeha anao ino ty andeha hivarotenany andeha ataonareo asa satria izay sisa ny fivelomana eto zay tsy anaiky an'izany raha vao misy zao sambisambotra ary manomboka zao de andeha mamorona vola ry ministre ny éducation nationale mandana mamorona vola anaovan'olona CEP mamorona vola anaovan'olona BPC de ianao ministre ao amin'ny enseignement supérieur mandana mamorona vola ahafahan'ny mpianatra mianatra tsisy année blanche ary mba andoavana amin'ny boursany hainareo ihany mamorona vola donc ndany fa tsy rehefa andandany vola fatanareo mahita fa rehefa andovy volan'ireo malagasy reo sy reo tanora malagasy ho avy ny firenenareo de potipotehanareo ohatran'izao ny fiainan'ireo tanora reo raha misy mpianatra voasambotra de samborintsika koa reo zay teneny zay fotsiny tiako tenenina zao fa lasa indray aloha za iny fa mbola maika zay fa mandram-piona daholo de misaotra manaraka hatrany